La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Ho tanterahana afaka efatra amby folo ora ny fivoriana tsy ara-potoanan'ireo parlementaire roa izay efa nandrasana nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona ity fivoriana no heverina fa andiniana ireo lalàna ifeny fividianana rano fotsiny saingy nampin'ny gouvernemanta volavolan-dalàna 12 hafa izay mampametra mpanontaniana ny mpanara-baovao nadino izay arahanao anaty matoan-dahatsoratra Iandra Arson. Ny azo ny voemara tamin'ity androany ity ny vata mangatsiaka ny solombavamboaka Abdila rehefa nendrasana tetsy amin'ny anteny mera-pirenena tsy mazaza nanomboka omaly isan'ny antoko politika tonga namangy teny antoerana ny antoko malagasy miara-miaina. Marisaka iraisam-pirenena ny farana androany 12 febroary 2024 ny 23e Jeux olympiques d'hiver 2024 izay nitanterahana tany Korea Atsimo. Tsy saina rosiana ikopaka mandritra ny lanonana famaranana io raha ny fanapa-kevitry ny CIO. Nadidinindao arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tokolasy doboko vamanasanao anaraka ny famparana Bankolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia ho tanterahana afaka efatra amby folo ora ny fivoriana tsy ara-potoana eo amin'ireo parlementaire roa izay efa nandrasana nanomboka tamin'ny fiandohan'ny ity taona ity fivoriana ny heverina fa andiniana ireo lalàna ifeny fividianana rano fotsiny saingy nampin'ny gouvernemanta volavolan-dalàna 12 hafa izay mampametritra mpanontaniana ny mpanara-baovao araharo no matoan-dahatsoratra Iandra Arson. Volavolan-dalàna 12 no nampiatson'ny gouvernemanta fivoriana tsy ara-potoana ireo parlementaire roa eto amintsika raha volavolan-dalàna misa 3 ifeny fifidianana no nandrasana hatramin'ny fiandohan'ny taona. Volana vitsomonja mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena vao tapa-kevitra anolotra ny parlementaire ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireo ny eo anivon'ny gouvernemanta raha efa tamin'ny volana Jolay 17 no natolotry ny commission consultative nahitana ireo solotena avy amin'ny antoko politika, fiarahamonim-pirenena, mpanao gazety ary ny seni ny gouvernemanta ireo tolo-kevitra ho fanatsarana ny fifidianana eto Madagasikara. Fanontaniana maro no mipetraka an-tsain'ny mpanara-baovao manoloana izany fomba fiasa, mitarazoka sy mifono kajikajy politika ataon'ny gouvernemanta izany, toy ny hoe inona no votoatin'ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireo no fotoana efa tombotra ny fifidianana vao aroso ny parlementaire odinina. Inona ihany koa no anton'ireto volavolan-dalàna marobe naroso odininy parlementaire ireto ankoatra ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana izay tena amehana. Ho ampy ve ny fotoana voafaritry ny lalam-panorenana tsy maintsy andinihana ireo volavolan-dalàna fehizoro toy ireto lalàna ifeny fifidianana ireto. Fivoriana tsy ara-potoana impiry misesy vao ho tontosa araky ny tokony ho izy ny fandaniana ireo volavolan-dalàna fehizoro ifeny fifidianana ireo. Ho hiteny Tsimbazaza ve amin'izao amboletra ny mpitondra izao ny ady-hevitra demokratika sy mifanaraka amin'izay voalazan'ny lalàna ny fomba fandaniana ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireo fa tsy sanatria anatin'ny ora iray toy ny nandaniana ny LFI 12 teo. Tsy homentsiny ny mpanara-baovao maro mametraka ny ayainy satria fomba fiasa efa zarisary raiky tapisaka amin'ireto parlemanta eto amintsika rehefa andany lalàna ilay diktature demokratika ataon'ireo mpivadika palitao milaza ho mpanohana ny fitondrana mivondrona amin'ilay vondrona parlementaire HVM amin'ny tsy fisian'ny ady-hevitra malalaka mialohan'ny fandaniana ny lalàna sy ny tsangatanana mandany ireo volavolan-dalàna na tolo-dalàna anatin'ny fotoana fohy. Antony mahatonga ny maro ilaza fa toy ny taratasy alefa mipositra fotsiny ihany ireo lalàna ampandalovana ny parlementaire. Ireto anefa volavolan-dalàna ifeny fifidianana iantoka ny hoavin'ny Madagasikara, fifidianana filoham-pirenena izay efa nandrasan'ny vahoaka malagasy ahafahany manaisotra ny filoham-pirenena ankehitriny izay tsy takona fenina intsony tsy fahombiazana ny tantanana ny firenena ka nahatonga izao fahasahiranana lalipaka izao. Dia izao indray anefa ny mpitondra mitady hanao amboletra mpitaka andaniana ireo lalàna ifeny fifidianana
satria amin'izao efatra ambin'ny folo ora mialohan'ny fivoriana tsy ara-potoana izao mbola tsy fantatra mazava na efa tonga na tsy eny anivon'ny biro maharitry ny antenimera rotota ireo volavolan-dalàna ireo. Nototosaina omaly fipiarabana tratran'ny taona teo amin'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Fiandry Rajoelina sy ny mpiarady amin'ny fotoana. Tokony hiarahany banjina ny fampatroana ny firenena zao rano nambarany fanadiny Fiandry Arson sy Yonina Saina. Tamin'ity androany ity no nofinidin'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Rajoelina Andry sy ny mpiarady aminy anatanterana fifampiarabana tratran'ny taona vaovao 2024. Solombavambahoaka, senatera, ben'ny tanàna, mpanakato, olon-tsotra marobe isan'ny tonga tena mbomanga kely avokoa. Fotoana zao ibanjinana ny fampandrosoana Madagasikara io Rajoelina Andry fa tsy fotoana fitsikarana sy ny fifankalahana nandritry ny fandraisam-pitenenany. Ny fitiavana dia tsy manao foana ary ny fitantanana ny firenena no lazaina dia mila fanomanana izany. Tsy mety ny mihevitrevitra, tsy mety ny mieboebo, tsy mety ny mamitaka, tsy mety ny mandainga, tsy mety ny mangalatra. Marina sa tsy marina olona. Misy toe-javatra roa miseho eto amintsika: ny mifanometsiny, ny mifanaratsy, ny fankalana. Zany no manjaka amintsika. Tsy lany fotoana any amin'ny fidedavana vahaolana fa lany fotoana any amin'ny fifampitsikirana ny vahoaka indrindra ny mpitondra sy ny mpanao politika. Nasihan'ny filohan'ny tetezamita Rajoelina Andry resaka ihany koa nandritra ny fandraisam-pitenenana ny ataon'ireo mpanao politika amin'izao fotoana izao. Nambarany tamin'izany fa tsy misy fanantenana ho amin'ny malagasy ny fomba fitantanana amin'ny firenena ataon'ny mpitondra ankehitriny. Fa mbola tsy miova ny fomba fitantanana nahazatra hatrizay dia mbola hogisitra hatrany ny malagasy, na io amin'ny 2030 na amin'ny 2040. Ankehitriny dia misy zavatra roa ny fomba fihetsiky ny fanaon'ny mpanao politika. Misy ireo miazakazaka na mety na tsy mety ny ataony tokony mba tsapateny, fa miazakazaka hatrany, tsy mijery ny anasoan'ny vahoaka malagasy, fa miazakazaka ny fikotra, ny janona eo amin'ny fitondrana. Misy ny miazakazaka te hiverina mafy, miazakazaka efa nandritry ny taona maro, hiverina eo amin'izany fitondrana izany. Olona manodidina ny 504 no tonga nanatanteraky ity fifampiarabana natratran'ny taona vaovao 2024 ity teny Ambohimangakely. Ity fotoana ity moa dia nofaranana tamin'ny fanapahana mofo mamy mirefy 440 metatra. Notanteraka ny fampandrosoana ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Malagasy ary Malagasy an'ny Madagasikara. Lafy mavao hafa kosa indray dia niazo an'i Vohemara tamin'ity androany ity ny vata mangatsiaka ny solombavambahoaka Abdillah rehefa nendrasana tetsy amin'ny antenimera-pirenena Tsimbazaza nanomboka omaly isan'ny antoko politika tonga namangy teny an-toerana ny teo anivon'ny antoko malagasy sy miara-miaingy. Yonina Saina. Niala teny amin'ny antenimera-pirenena ny maraina teo ny vatana mangatsiaka ny solombavambahoaka Abdillah ary nentina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Iazo any Sambava mialohan'ny hitondrana azy any Vohemara amin'ity androany ity. Olona tia tanindrazana ary tia fihavana ny Abdillah solombavambahoaka ny Madagasikara lany tamin'ny anaran'ny antoko malagasy miara-miainga tany Vohemara hoy Solemanina Mahmoud namana mpiara-miasa aminy fa ihany koa solombavambahoaka Nambanja. Ny toetra mampiavaka Abdillah dia olo manana maizy azy, tegna olo révolutionnaire Abdillah fa tsy tegna hoe politique manao politique politicien. Izy mijoro, rehefa mijoro dia amhevitra azy izy dia ary zay mamisy itovizany amin'ny rahalahy
dia ary zay raha lafankahazo tsara mihitsy ary mazava ho azy fa samby amin'ny VPMMM hatra amin'ny farany io mbola namagna izy za ma président izy ma tsy salama dia za nalefa président vondrogno politique miaradia VPMMM zegny ho an'izay tsy nivadiky ka zay 5-6 tsy nivadiky farany to mbola atao Abdillah ary tamin'ny fotoagna farany nandehanany mbola nankahiry zay izy anoy ny tologno ka mampiavaka Abdillah koa izy tia raha tsotra sady tsy sarotiny tia fiarahamonigny tia namagna izy mba tsy olo-panan-draha firy fa zay zavatra ilombanagna dia atolotro ny namagna rehefa misy zavatra tadiavinao raha toa ka anagnany dia azonao zegny toetrany Abdillah tia namagna tia fiarahamonigny tia fianakaviagna ary indrindrandrindra tia zanaka. Tamin'ny andron'ny Omaly, mpanao politika, mpiara-miasa, namana, isan'ny tonga teny amin'ny anteny meram-pirenena eny Tsimbazaza, toerana izay niandrasana azy. Isan'ireny ny antoko malagasy miara-miainga izay notarian'ny filohany Andriananarivelo Ajo. Namana varan'izay akaiky raika anakaviana indrindraindrindra latsy mafo tonga eto izahay avy amin'ny malagasy miara-miainga varavarana andohana koa tokoko menareo fa faoriana dia raha volana tsy vitsilasy zay ranomaso ny sarana telo ka andeha tsabo teny miatsara izy fa mbola manana biby amin'ny fitanindrazana ary nalahelo raha namana eritreretina mihitsy hoe alahelo tsy verena ny velona dia voatanindrazana fandarana tokoa metsika tsy eritreritra natsika olombelona fa fandarana dia anisy Andriamanitra. Ny talata fa 17 febroary no tanterahana ny fandevenana raha ny fanazavana voaray. Vaovao mampalahelo Atrande Nodimandry androany fa 15 febroary 2024 Itsilavina Ralaindimby taleny serasera ny fiadidian'ny Republika nanomboka ny taona 2024 efa manitry ny kolotsaina sy ny serasera ihany koa tompoko lahy tamin'ny 7 ankoatray mpanao gazety ihany koa ny tenany ny fianakaviamben'ny Kolo TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Anaraka dokavarotra isika alohan'ny anoizatsika ny vaovao izay ahitana ny famaranana ny fankalazana fa 70 taona ny Alliance Française eo ihany koa ny lalonana famaranana ny 23e Jeux Olympiques d'hiver 2024 izay tsy hisy ny sainan'ny Russie. Rehefa avy eo ary. Appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Faf et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, sa que numéro 1 Malagasy. La grande sélection internationale de Yaosu Hatman 2018. Festival izay atao eo amin'ny terrain Atankatsaka Itos fidirana amin'ny valona maraina. Avy eo dia misy ny carnaval lehibe izay ataon'ny rehetra tsy ankanavaka izay tonga amin'ny fotoana io. Mianga eo amin'ny
City Itos, manapatong ety amin'ny fiangonana au soir ety ambondrabe izany rehetrarehetra zany dia aranao fantana ao amin'ny télé internet www.rtvaosoir.com sy ny radio HFF 97.2 FM Tananarivo. Tao daholo sika rehetra amin'ny voninahitra azy miaraka amin'ny ambassadorny au soir Samerson Edouard Tananarivo ambondrabe Madagascar 4 mars 2018 les fêtes de Ania au soir. Pour la rédaction de textes, rapports, contenus web, brochures, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés, un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens. Veneto amin'ny famparalam-baovao isika eo amin'ny lafin'ny finoana kosa indray dia fotoan-dehibe ho an'ny mpino anglikana ny androany nyroso tamin'ny fanamafisina ny evekany Toliara izy ireo ny révérend Razafindra-Lambo Johnson izay napetraka ho eveka mpanampy any toeran'ny Faladina Albertin Ramialarivo. Comme évêque auxiliaire du diocèse de Tuléar, promet solennellement d'enseigner et de maintenir la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, la doctrine et la discipline qu'il a transmise à son Église, telles qu'elles ont été acceptées et énoncées par l'Église anglicane de l'océan Indien dans la constitution de la dite province. Manana ny anjara toerany évêque eo amin'ny fiangonana anglikana. Fotoan-dehibe izay natao tetsy amin'ny eklezia episkopaly malagasy diocèse n'Antananarivo etsy Ambohimanoro ny fanamasinana ny révérend Razafindra-Lambo Samtina Johnson ho eveka mpanampy any Toliara. Ny anjara asan'ny eveka moa zany dia voalohany dia mpiandriondry ny Kristy izy. Ao anatin'izany fiandrasana ondry zany dia izy no tompon'andraikitra voalohany amin'ny diocèse. Eto kosa nefa ny eveka vaovao nofidiana dia eveka mpanampy izy nefa. Zany hoe misy eveka anankiray tompon'andraikitra voalohany dia izy no ny abean'ilay diocèse entin-jareo. Izy no tompony mitovy ny asa maha-eveka azy fa nefa kosa no izay misy ny lehibe kokoa noho izy amin'ny hiérarchie fotsiny izy no eveka mpanampy. Izy no mitokana ny fiangonana rehetra na ny zava-masina eto amin'ny fiangonana anglikana. Izy no manao ny confirmation na ny ahafahan'ny kristiana ho tonga mpandray fanasany tompo. Izy ihany koa no tompony famitsorana farany raha ohatra ka misy izany zavatra izany. Zany hoe ny andraikiny dia dimbin'ireo apôstoly teoloha mihitsy izy. Ampitombo ny fiombonana ho an'ny mpino ny fanamasinana no tanterana tamin'ity androany ity. Ny fifankatiavana eo amin'ny isam-batan'olona. Izay raha fehezina noho ny vohitra nandritra ny fanazavana ny teny soratra masina nataony ny mpitarika fivavahana tao amin'ny eklezia episkopaly malagasy diocèse n'Antananarivo etsy Ambohimanoro. Ny farana omaly ny fankalazana fahafitopolo taona ny Alliance Française tetsy Andavamamba. Etsika ara-javakato isan-karazany nentina nanakatonana izay fankalazana izany teny toerana Henri Florian. Nous déclarons donc close cette célébration des 70 ans de l'Alliance Française de Tananarivo. Ny farana omaly ny fotoam-pankalazana ny fahafitopolo taona ny Alliance Française izay nitanterahana tetsy Andavamamba. Nofaranana tamin'ity fotoana ity ihany koa ny hetsika varotra fampiratiana sary sokitra vita amin'ny hazo izay niarahana tamin'ny Solomon Mananara. Maro ireo zava-bita nandritra izay fitopolo taona izay teo anivon'ny fampivelarana ny kolontsaina. Maro ihany koa no mbola hotratrarina amin'ny hoavy raha ny fanazavana. Ianaraka ny tenen'ny fanao zay ny fanaovana trano eto amintsika aloha mba tsy hanofana ny velany satria mianjary miakondohany zay rehefa vakansy any dia tsapaka mianatra ny sasa tsy litsetrika
raha izay lehibe faharoan'izany leo annexe tsy maintsy toizanay efa misy roa izy teo ho toizanay atoatsy angambany ho hitanareo ihany hoe aizy aby no toeranay fa ataonay izay manodidina an'Antananarivo eny ambanimbany vohitra eny mba hivoaran'ilay olona tsirairay ireo zany tena dingana amiko aloha tena hoe lehibe raha ohatra ngamba vitsy zay na kely ary ny alliance française mba mifampandrosoana ny firenetsika na kely ary hoe hoan'ireo artiste koa any amin'ny annexe regny mba omena lanjana izy ahafahany velatra ahafahany miseho olona miseho miakatsehatra raha fitentsika dia tsy kelikely misy fampianarana atao anazy dia ngamba mba efa mba misy kely tazanina kely misy kely irika kely amin'le fahasahiranana be manjoantsika firenetsika malagasy namaranana ny lanonana fankalazana ny andron'ny omaly ny fampisehoana ny arahana tamin'ny tarika jaojoby Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mifarana androany 10 febroary 2024 ny 23e Jeux olympiques d'hiver 2024 izay tanterahana tany Corée Atsimo tsy saina rosiana ikopaka mandritra ny lanonana famaranana n'izay lalao izay raha ny fanapa-kevitry ny CIO fanadidina ny farana androany 10 febroary 2024 ny 23e Jeux olympiques d'hiver 2024 izay tanterahana nandritra ny 40 andro tany Pyeongchang nanapa-kevitra tamin'izany CIO na ny comité international olympique fa voatazana ny sazan'ny firenena russe noho ny resaka dopage d'état ka na ato tamin'ny asan'ny RCO na ny comité olympique russe ny volana décembre lasa teo arak'izany tsy saina rosiana ikopaka mandritra ny lanonana famarana io nanamafy izany ny filohan'ny CIO nanapa-kevitra ny filan-kevitra mpanatanteraky ny CIO fa tsy afaka ny analasazy mianatra ny comité olympique russe izahay ho amin'ny lanonana famaranana ny Jeux olympiques d'hiver Pyeongchang 2024 noho izany naneo ny alahelo ny ireo atleta russe manodidina ny 20 izay tsy nitondra ny sainam-pirenena nandritry ny lalao olympique iny fa nisalotra ny bannière neutre dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatana ny fampalalam-baoda amin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.